Almerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo a, mbola tafavory a eto amin'izao fivoriana masina izao indray. Ny mahamasina an'izao fivoriana izao a dia satria eo ianao izay lazain'ny soratra masina hoe firenena masina. Na tsara lazao kely ny akaikinao firenena masintsika hoe. Amen. Tsy mipilipitra ny masina, tsy ny trano ny masina, tsy ny klavie ny masina, tsy ny gorodona ny masina, fa isika ny masina. Dia izay ny mahatonga ilay izy hoe fivoriana masina. Amen. Amin'ny Israely ilay izy fivoriana masina noho ny amin'ny fisian'ny zavatra masina be dia be, fisian'ny fanaka masina atao tepolo masina, fa ankehitriny kosa dia isika mihitsy no masina ao amin'ny Kristy, ary tsika no mana-masina an'izao fivoriana izao. Amen. Tsika hijery soratra masina ary androany ifampizarantsika indray Jaona 4:12. Jaona 4:12 dia andaovaka itsika ity tantara mahafinaritra be ity. Jaona 4:12 ka hatramin'ny 9:10. Toy izao mivaka ny teny a, ovakiko somary malakilaky aminaran'i Jesosy. Aza malahelo fonareo, minoana Andriamanitra dia minoa akoho. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, fa raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho aho, dia ho avy indray ka andray anareo any amiko. Ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho an'ny amin'izay alehako. Dia Tomasy tamin'ny tompoko tsy fantatra izay alehanao. Ka ataony ahoana ny fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy tamin'izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra izay lalana ianareo dia nahafantatra ny raiko koa. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Averiko, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Dia zao navaly ilay olona izay lazaina fa mahafantatra sy nahita azy, ho Filipo, tompoko, asehoy anay ny ray dia ampoanay izay. Hoy Jesosy tamin'izay elizay va no nitoerako teo aminareo, dia mbola tsy fantatrareo ihany aho ry Filipo, ny ray ny anontaniana, dia izy ny mamaly. Izay nahitay dia nahita ny ray. Ko ahoana no anaovanareo hoe asehoy ahy ny ray, asehoy anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay nilazaiko taminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Mino aho fa zaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia mino aho noho ny asa ihany azy. Amen. Jaona mivadika pejy vitsivitsy ianao 7:12. Jaona 7:12 andiny voalohany ka hatramin'ny 3. Jaona 7:12 andiny voalohany ka hatramin'ny 3. Toy izao mivaka ny teny fa afaka nataon'i Jesosy amin'ny mpianany. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho any amin'ny lanitra izy ka nanao hoe raio tonga ny fotoana. Mankalazany zanakao mba hankalazany zanakanao. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary zao ny fiainana mandrakizay ray, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Amen. Io afatra io no resantsika anio, maro sarotsarotra raisina kely
fa zay raha teo no antom-pisian'ny toriteny sy ny mpampianatra ny soratra masina. Ireo teny ireo iresaka sika androany amin'ny atao hoe zava-panahy. Misy fotoana koa lasa kely saiko tao anatin'izany zavatra izany hoe inona ny atao hoe zava-panahy. Dia Jaune 14 io no men'ny tompo mba hahafahana manazava azy. Rehefa miresaka tsika matetika ary ny olona kristianina rehefa miresaka ny amin'ny atao hoe zava-panahy dia tsy ohatrany hoe tsy hita ho faharitana, ohatrany hoe zava-panahy raha resanao zany le izy dia manaiky daholo ny olona hoe zava-panahy ny ilayntsika. Fa rehefa antaninao ny olona hoe fa inona ary zany zava-panahy zany, dia eo amin'izay fampijerijery hoe fa inona tokoa ary moa ny famaritana ny atao hoe zava-panahy. Inona ny atao hoe famaritana ny atao hoe zava-panahy? Zava-panahy ve toriteny mampitodika anao any an-danitra? Zava-panahy ve toriteny miresaka ny fanjakan'ny lanitra? Zava-panahy ve tsy miresaka fa tsy Jesosy, tsy miresaka fa tsy zavatra tsy hita maso sisa rehetra? Dia ny zava-panahy dia ny atao hoe zava-panahy dia tenin'Andriamanitra. Ary ny atao hoe tenin'Andriamanitra dia tsy izay tenenina ho tenin'Andriamanitra fa tena ilay Andriamanitra miresaka. Izay ny atao hoe tenin'Andriamanitra. Ny olona rehetra afaka manatrika dia miaino fa izay iresahan'Andriamanitra dia izay ny atao hoe nandre ny tenin'Andriamanitra. Ary izay iresahan'Andriamanitra ka voakasika ny fony, resy lahatra ny fanahiny ary mahita n'ilay zavatra tsy hitan'ny hafa, dia izay izy ny atao hoe nahita zava-panahy. Azonao? Zava-panahy tsy hoe zavatra tsy hita maso sisa rehetra, fa Andriamanitra mahazo miteny izay tiany lazainy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Afaka miresaka zavatra izy, mety ho hita maso, mety tsy hita maso, mety azo tsapahitana, mety tsy azo tsapahitana, fa ny atao hoe zava-panahy dia izay ambaran'Andriamanitra izay. Izay ambaran'Andriamanitra izay ihany koa ny atao hoe révélation, ary izay ambaran'Andriamanitra izay ihany koa ny atao hoe tenin'Andriamanitra. Ato amin'ity tantara ity misy fikorontanana kely. Somary naveriko mihitsy le resaka hoe ny mpianatra tsy mahalala na inona ny zavatra izay ambarany ty atao hoe Jesosy ty. Normal be le izy satria ny mpianatra dia olona araky ny nofo, ary Jesosy dia olona araky ny fanahy, tsy mifanojo le resaka. Ohatrany hoe olombelona miresaka amina tsy fantatro gidro na ohatrohatran'izany dia tsy mifanojo mihitsy le resaka fa zay fahazon'le biby anazy fotsiny araka an'izay. Ianao zao raha miresaka amin'ny toto hoe bobi avy aty, dia ny fahenon'ny bobi amin'izany dia hoe tia misy sakafo. Fa ianao no mieritreritra hoe mahalala baiko le alika, tsy mahalala baiko zany io, fa manao identification fotsiny izy amin'ilay zavatra tenenin'ny vavanao hoe raha vao ohatrohatran'izao faneniny dia jaune dikan'izay, misy hena ho avy zay, misy an'izao zay. Dia ozy izy hoe falifaly le alika ary noho ny atsoko tsy falifaly izy ny atsonao fa falifaly izy mieritreritra sakafo. Dia izay mampatonga izy misy zavatra tsy mipasy. Dia ohatran'izay ity resaka Jesosy sy mpianatra ity, tsy Tomasy rery ny olana ety. Tomasy ity mantsy victime antsika mihitsy izy io matetika. Hoe io le kely finoana, io le tsy milamina io rahalahy io. Fa eto tsy Tomasy rery no nanana problema tamin'ny fanambaran'i Jesosy. Fa i Filipy ihany koa dia tsy mahalala le izy. Nefa inona ny zavatra lazain'i Jesosy hoe nareo dia mahafantatra, hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Gagabe mpianatra hoe fa so dia mba tsy teo ary aho tamin'izany resaka izany. Oviana ry zalahy nahita ny ray izany nareo fa so dia le tamin'izaho le variana anjono iny, so dia tamin'ilay ohatran'izao sady tamin'ilay ohatran'izao. Dia ozy izy Jesosy nanambara amin'izay tsy fantatrareo fa rehefa mahita ianareo dia manenona mahita ny ray. Inona ny dikan'izany zavatra any? Mitovy ny endriky Jesosy sy ny ray? Tsia. Ny ray dia fanahy, Jesosy dia vatana. Ny anankiray esprit, ny anankiray corps. Fa maninona rehefa lazainy? Maninona Jesosy milaza fa rehefa mahita azy dia mahita ny ray? Ary maninona Jesosy milaza fa izy sy ny ray dia iray ihany? Izy sy ny ray dia iray ihany. Nefa le zavatra tsy mitovy. Lay Jesosy izay hita
vatana. Ilay ray izay lazaina dia tsy hita maso. Ary ny fanambaran'Andriamanitra ary mikasika ny Mosesy sy ny resaka tamin'ny Mosesy izy. Hozy izy Mosesy hoe raha nahita fity taminao dia mba hampahitao anao. Hozy izy Jehovah'Andriamanitra tsy misy olombelona mahita ka ho velona, fa ny voako ny asaiko ho hitanao. Dia andalo eo aminao dia mahazo mijery ny voako ianao. Jesosy nefa eto hita maso. Ary Jesosy dia milaza fa izy sy ny ray dia ray ihany. Inona no dika zany zavatra zany? Lay ambaran'i Jesosy fa izy sy ny ray dia ray ihany dia tsy corps fa parole. Tsy vatana. Ny mpianatra miandry zany ary ny imagination ny mpianatra dia mahita an Jesosy vatana dia ohatran'ny ihany zany lay Andriamanitra ray any an-danitra any. Nisy nanao sarisary moa zany lay Andriamanitra ray hoe dadabe be volombava be. Dia ao an-danitra ao izy dia miandry manara-maso ny fiainana olombelona. Fa le sary aseho eto dia mitovy ny ray sy ny zanaka. Inona le mampitovy azy? Lay teny. Rehefa maheno ny tenin'ny zanaka ianao dia ny dikan'izay ny ray io henonao io. Zay le ambarany amin'ny bokin'ny Jaona toko voalohany no hoe ary tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ny teny, ny parole, ny teny dia tsy hita maso. Zazo amin'ny teny dia zany hitanareo, fa ny feoko tsy hitanareo maso. Tsy hitanareo maso le izy, fa eno ny sofinareo fotsiny ihany. Dia ohatran'izay le sary eto hoe Jesosy zany rehefa miresaka ny momba ny ray, dia ny ray izy tsy hafa fa izao ihany. Iza le zao resahany? Lay vatany ve? Tsia, lay fanahy ao anatiny. Zay mahatonga le izy ray. Fanahy iray ihany ny ao anatiny sy lay iray izay any an-danitra. Ilay miresaka, lay miteny, lay manambara dia iray ihany. Ary io anankiray fanahy iray io, ilay teny anankiray io no mitondra fahavelomana. Ny mitondra fahavelomana tsy vaky baiboly, ny mitondra fahavelomana tsy verset biblika, fa verset biblika azontsika manipulena, azontsika ahodina arak'izay itiavantsika azy. Androany mila kely Salamo 2:30. Raha afaka pitso mamaky indray Isaia 5:7, amin'ny anina mamaky Deutéronome 2:30. Tsy tenin'Andriamanitra zany fa ianao no nisafidy an'le izy. Zay natao soratra masina. Fa ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra miresaka aminao. Andriamanitra manambara aminao ny sitrapony. Zay ny révélation, zay ny zava-panahy, ary io le mahavelona. Io le mitondra aina ho any zay mandray azy, ary famelombelomana ho any nofony rehetrarehetra. Io zavatra io raha tenin'ny olona be dia be. Ny zavatra tian'ny olona dia mitovy amin'ireto olona araka ny nofo ireto ihany. Zay te ahitany ray. Efa hitanay ianao Jesosy zay aloha fa zava-dehibe hoe ianao le Mesia, ianao le mahafinaritra be, ianao le ohatran'izao hoe afa zay te ahitany ray zay te ahitany ray, zay te ahita hoe ohatrany olona mipoziny, mba tiana ho hita hoe tena be volombava marina ve izy, tena mibetroka be ve izy rehefa miteny, tena mahavaky vatolampy zany marina ve ny feoany. Za mantsy nivombarany amin'ny soratra masina ny testamenta taloha hoe tsy tony kanota vanteny koa Jehova ka manorotoro vatolampy. Dia mba te ahitany zany ny olona araky ny nofo. Fa ozy izy lay olona araky ny fanahy, aza mitady zavatra hita maso tahaka izany ianareo, aza mikaroka zavatra azo tsapahitanana tahaka izany ianareo, fa lay teny no ataovy zava-dehibe. Amen. Ina ny afatritsika amin'ity androndroany ity, mba tsy hasarotra be loatra ny lay resaka. Mitovy amin'izay ihany le ambara eo amin'ny 7:20 vakitsika teo. Ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao ray sy Jesosy izay niranao. Le mahafantatra ihany koa mbola teny ihany. Ianao tsy afaka mianatra n'Andriamanitra. Ozy lay olona anankiray izay tsy tadidiko izay anarany, fa ozy izy rehefa miresaka izy mikasika ny théologie, on n'étudie pas Dieu, il se révèle. Tsy ianao no mianatra momba an'Andriamanitra, tsy ianao no mikaroka hoe iza moa Andriamanitra, avy amin'ny teny inona sy avy amin'ny teny inona sy avaiza sy avaiza. Tsy ratsy ny fahalalana,
fa raha tsy Andriamanitra ny anosofinao miresaka aminao dia tsy hisy fahavelomana ny anatinao, dia tsy ho lasa olona araky ny fanahy ianao fa olona araky ny nofo foana. Dia zany mampatonga ny zanak'olombelona na dia mifafaka ary dia any amin'ny nofo foana ny foroana n'ilay saina sy ny fo, satria maninona tsy naheno, tsy mahafantatra. Ao anatin'ny tantaran'ny Baiboly raha lasenambavy tena i Jesosy io rehefa mitory teny izy dia ozy izy nyresaka tamin'ny mpianatra ndray maka ao am-bokin'ny Matteo 7:10 hoe nanontany azy ny mpianatra hoe fa maninona ny fanoharana no iresahana ao aminy, fa maninona ny fanoharana no iresahana ao aminy. Ozy izy Jesosy laza satria izy ireo tsy mba navela ahalala ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo ny navela. Tena tsony ny mpianany dia nyresahany dia nazavaina mikasika ny fanoharana. Zao ny hevitry ny fanoharana, ny voaka ny mpamafy mba hamafy, ny mpamafy teny zanak'olona, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Rehefa fafy ny voa dia mipetraka izy, ny sasany iny amin'ny lalana. Zay ilay afafy fotsiny ihany. Maninona iny amin'ny lalana? Satria ilay fon'ilay olona tsy vonina andray ny tenin'Andriamanitra. Ny fon'ny olona te ahita n'ilay Andriamanitra fotsiny ihany. Ny fon'ny olona te anena moa amaly ny curiosité-ny fotsiny ihany. Indray somary marary kely ny anenatiko any, za moa ohatrohatran'izay ihany, fa indray somary marary kely ny anenatiko any rehefa mitory teny, napetraka ny tompo mpampianatra dia be dia be ny olona rehefa manontany dia ny akamaroam-potoana zavatra manaitra intelligence anao tadiavin'ny olona. Ary ahoana indray ilay ohatran'izao dia ohatry ny ahoana za fiainana ny an-danitra an'izany, dia ahoana aloha ilay manjavona tena anjavona tokoa ve sa ohatry ny ahoana ny mety fandeha an'izany zavatra, ahoana ny hevitry ity zavatra ity, ahoana ny ho tahaka izao. Tsy liana ny olona ny amin'ilay fahavelomany, tsy liana ny olona ny amin'ilay Jesosy. Notorian'i Paoly fiainana mandrakizay, fa tsy liana ny olona ny amin'izany. Fa inona ny mahaliana ny olona ilay fanazavana, inona mahaliana ny olona ilay zavatra ny mofo, inona mahaliana ny olona ilay zavatra mahazatra foana. Nefa tsy fantatry ny olona fa raha miresaka aminy any Andriamanitra, raha maheno an'Andriamanitra miresaka aminy any izy, ka ilamina ny fony ary adana ny fanahany. Zay ny alalana fa niresaka aminao Andriamanitra, misy pehany anatinao any. Aza mitady ahita ny ray fa mitedava andre azy, mitedava afantatra azy. Zay le Jaona 7:12 teo. Zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao ray any Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy ilay ny rainao. Rehefa fantatrao reo, rehefa fantatrao any anaty fonao sy ny fanahinao ny momba an'ireo, azo atao ny eny miresaka fa za matahotra fa iny za momba anareo makajy makaroa. Fa vita zay nge mbola matahotra ihany tsika, mara za sadiso. Avy mandray alle verset tondranao eo amin'ny tanana ankavanana famarina koa sy sisa lasa indray tsika manao zavatra. Adino indray le izy rehefa avy eo. Be dia be ny olona miezaka mandray soratra masina ampiononana tena. Efa mafy ny manjo, ny lozan'olo tiana ohatra. Raisina amin'izay soratra masina na andao ahy ary zao tontolo zao. Ianao tsy mba andao ahy, fa tsy mandaitra io. Tsy mandaitra io. Vetivety eo fotsiny ianao no manaiky an'izay, fa miverina ny alahelo-ponao. Fa rehefa mitady ianao ahalala ny ray, rehefa mitady ianao andre azy, tsy andre azy teny an'ilay zavatra tianao, tsy andre azy teny mikasika an'ilay olanao, tsy andre azy teny mikasika an'ilay matery anao hoe roviana ihany Andriamanitra. Dia miandry ianao hanome daty izy hoe amin'ny zoma, ka ilay zoma tsy fantatra hoe zoma roviana. Te halala ny ray, manana an'izany etaeta zany ve tsika mivavaka? Te andre, te andray, te atsapa ny anatin'ny foan'ilay famangina, fa zany ny atao hoe zava-panahy, ary zay le mahavelona. Azonao atao ny miaino ny toriteny, miaino ny toriteny, miaino.
fa raha vao tsy maheno ny ray ianao anatin'ny fanambarana sy resahana io dia mitovy foana ny état du cœur anao, ny fonao any anatinao any. Tsy mety voky ianao. Azo anetsemana zavatra be deaibe, tsy haiko raha azonao za zavatra resako zany hoe sotra masina azo anetsemana zavatra be deaibe. Tous les jours atao sakafo isan'andro. Maraina atoandro hariva mahazo verset samihafa foana isan'andro. Ta. Fa zao nambaran'i Jesosy any amin'ny Jaona 5 any hoe doneo-nareo soratra masina ozy satria ataonareo fa ao aminy azonareo fiainana. Soratra masina zany efa hatramin'izay raisin'ny olona foana. Satria ataony fa ao aminy azona fiainana. Ozy ny olona ao ny fiainana ka. Io ny fiainana. Io lay teny, io lay soratra masina, io ny fiainana. Fa ozy izy Jesosy tsy io ny fiainana fa manambara fotsiny ihany io. Rehefa mahita ianareo dia miaina amin'izay ianareo. Amen. Rehefa mandre ahy ianareo, ny atao hoe mahita an' Jesosy dia mandre azy. Azonao ve izany zavatra izany? Ny atao hoe mandre azy dia tsy mandre amin'ny sofiny fa mandre ao anaty ao, ilay izy miresaka any anaty any. Fréquence tsy henon'ny sofiny. Ny alika maheno fréquence tsy henon'ny sofintsika, maheno ultrason dia raha vao misy zavatra dia maneno izy. Misy feo henony izay fa tsy henonao. Zareo maheno horohorontany avy any alavitra be any dia mivovoa izy. Fa isika tsy maheno an'izany fa dia hiaran'ny zavatra rehetrarehetra eo fotsiny. Lay Jesosy Kristy dia lay tsy tamaso. Akipimy masofinao ara-nofo dia mijereva ao amin'ny masom-panahy dia miresamy. Za te ahitanao amin'ny tontolo ara-panahy. Za te atsapanao amin'ny tontolo ara-panahy. Aza vahana ny olako fa za te aheno anao. Aza sitranina ny aretiko fa za te aheno anao. Masika be ohatran'izany mihitsy ny rehefa mirehitra ny ao anaty ao. Misy fotoana marary an-doha dia tena ohatrany tsy haiko intsony izay anaovako ny vatako. Misy zavatra mifamaly eo amin'ny firifako sy ny masoko. Dia marary be mihitsy. Fa ao anatin'ilay marary be ahako miezaka mitady an'Andriamanitra. Ao anatiny ao. Tsy fanasitranana ny ilaiko fa te haheno anao aho. Te haheno ny asanao any anaty foka fa raha vao sensible tsika raha lasina bavy amin'izay manjo atsika ety ivelany. Io foana ny ataony devoly. Io foana ny ataony. Raha mana fotoana anao ty olo ty mbola ho ampiny io. Efa fatany faiblesse-nao. Io raha vao atao ohatran'izao, andefaso an'ilay anankiray ilay spécialiste iny. Amin'ny fotoana efa sosorena mihitsy ianao potra vany izy sanareo tsy mbola nahita an'izany. Milamina tsara ny fonao tsy tisy. Fa rehefa sosorena iny ianao potra vany izy. Anampitrotraka ny fahasorenanao sy ny fakivinao sy ny arerahan-tsainanao. Amin'iny fotoana iny ny tompo mampianatra antsika. Aza mijery ny zavatra ivelany. Fa izy jerena dia velona ianareo. Izany io Jesosy io. Tsy jerena amin'ny maso izy. Tamin'izaho mbola kely tena faniriako fatratra izany vavako isan'andro. Zaho mba te ahitanao. Zaho mba te handreny feo anao fotsiny. Ny tena problema koa mantsy ny rahalahy zoko be ao amin'ny Kristy. Ny tantara foana izy zany isaka mihetsika hoe izy io ny tsy foazina revay fa ny aho ozy Jesosy mamoa maraina amin'ny 4 dia mivavaka rehefa foaziny. Tena ozy Jesosy zaho koa mba foazy. Zaho koa mba foazy mariny. Tsy asiako revay fa tena mba foazy. Fa tsy ny atao foaziny. Tena nisy fotoana tena ela mihitsy, tena mambolana maromaro mihitsy isaka mihitsy zaho mba te handrianao. Teneno. Na hiteny ary ianao mbola ao amin'ny lalana tsy izy ianao teneno fotsiny. Teneno. Tamin'izany koa mbola salasala be ny amin'ny famonjena hoe izy ary asa tsy izy. Na ny hira vy Jesosy maranatara tsy atao fa tena ohatra n'izao dia midikizo amin'izany fa aloha ny hafa ny hira aloha izy efa vonona. Tsika hatao mbola tsy vonona tsara. Fa sotra masina manazava. Fa mahita an' Jesosy dia mahita ny ray. Natao hoe mahita an' Jesosy dia mandry azy. Raha hitady zavatra ianao dia miteta fa andry azy.
raha mitady zavatra ara-nofo ianao dia azo nomeny. Jesosy nge izay rehetra manatona azy izy tsisy laviny. Izay tonga nanatona dia inona ny ilainao? Mba hanasitrana ny aretiko, oke, sitrany ianao. Ny anankiray indray, marary ny zanako, oke, maty ny zanako, ataoko izany, tsisy olana, tsisy zavatra ny exigeny. Za tena ny aina andray zavatra reny mihitsy izay angatan'ny olona amiko dia raha araka ny saotra masina. Za tsy mitory filazantsara amin'olona mila fanasitranana. Fa izay mila fanasitranana, miresaka amiko, za mba hita ambavaka, mba ho sitrana, oke, ndao tsika hivavaka roan'ny zanakao. Tsy miresaka amin'izany, mila zao, non. Mino fotsiny ianao, zay, sitrana ny zanakao. Zay no nataon'i Jesosy. Izay manatona tsisy olona avokoa. Nanatona azy ka mba nolaviny indray maka dia le nanatona hoe ry Jesosy io mba haresao ny rahalako mba hizara lova amiko. Indray aloha tsy tatao fanahin Jesosy mihitsy iny resaka iny. Zara lova. Iza moa no nanendry aho mpizara lova anareo. Raha lehilahy iza no nanendry aho mpizara lova anareo. Navokany amin'izay nitory teny marary rehefa avy eo. Tandremy ianareo ny fieremana fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'izay ananany. Nalefany amin'izay fanoharana nisy lehilahy nanangona hitako voaramena verina moramora mihitsy ny lerana manao tena. Tonga dia navady nitory teny eo tsy mba hoe miandry lady akory. Fa tonga dia eo mbola eo piresany nisy lehilahy nanana fananana be. Teny ary dia nilaza izy hoe efa feno ty fitoeram-bokatro ty ka inona ataoko ndera vako ty dia anao fitoerana anankiray hafa dia ho atsofoko ao le vokatra rehetrarehetra dia hiteny amin'ny fanahiko ao ery fanahiko efa nahangona fananana ho amin'ny taona maro ianao. Mipetraha mihinana mivokisa mifaliva hoy Andriamanitra tamin'ny hoe lehilahy anio ny sorona aminao ny fanahinao dia ho an'izy renoarinao reo. Miala moramora. Iny ihany tsy tatiny. Za aloha raha misy olona mangataka zany dia manao an'izay koa ahy. Hoe mahita ambavaka mba misy olona vovotra zany mihitsy. Za pastera napiditra dossier nationalité frantsay fa mba eto ambavaka ozy eto fotsiny niarika. Tsy miditra amin'izany resaka zany tsika fa raha marary vatanao na manana olana ianao entina ambavaka izany. Fa eto saotra masina milaza mahafantarany ray zany tedavina isan'andro te halalanao iraitsika izany zavatra ny te halalany ray fa fantatrao ve le ray tianao fantatra lay teniny zany mitedavana zany miresamiko tompo ifomaraina miresamiko Jesosy hitaizana zanako miresamiko Jesosy miresamiko foana araka le lazaiko anao te misy zavatra alefa ny devoly foana ary zao tontolo zao tsy maintsy meratsy foana isan'andro mba haninona mba hatonga ny fisaina ny raha olombelona ara-nofo tsy hifantoka ary tsy eritreritra an'izay alalany ray tsy eritreritra an'izay iaino ny ray fa hifantoka mandrakariva amin'izay ampivan'ny olana izay tsy ety hivay intsony. Ny fiainan zanak'olombelona efa mandeha ny fampitehany any États-Unis zao vaovao mivoaka tsy fantatro maly sa fako maly misy setroka misy zavona marron zavatra tsy nisy hatr'izay nisy zao tantarany zao tontolo zao tsy fantatra zareo hoe fa maninona manerana zao tontolo zao feno pollution na eto amintsika ary nahita an'izany tsika voaingana avandra nefa andro ririnina. Fa zay le système zay alefan'ny devoly avelany isy ny fahoriana ary le izy tena mipermetiavan'Andriamanitra mihitsy avelany isy ny fahoriana. Indro Satana mitady kororoka anareo tahaka fikororoka vary fa za mivavaka fotsiny mba tsy ho levina amin'ny finoanareo dia mipanjina dia mihaino afoana dia tsy ho voafitaka ianareo. Mipanjina dia mihaino afoana dia hivelona ao amin'ny fanahy ianareo fa tsy hivelona ao amin'ny nofo mety ho levina, tsy hamikotra ao amin'ny nofo mety ho levina. Fa raha ity no iainantsika foana rerakitsika ary rehefa rerakitsika dia tsy maheno azy intsony. Fa inona ny haintsika? Ny harerahantsika. Inona no haintsika? Ny akivitsika. Inona ny haintsika? Ny zavatra sarotra rehetra izay mianjady amin'ny fiainantsika ary inona ny avesatra ho anatsika? Io foana no hoentintsika eo aminy. Ny vahaolana dia any amin'ilay tsisy hifandraisany mihitsy any amin'ny fiainona azy fotsiny. Dia avelao izay manjo ny fiainanao, avelao fotsiny amin'izao ny tompo mahalala izay tokony ho ataony. Amen. Ampahiresy kely namanao so variana loatra ianao ny tompo mahalala izay tokony ho ataony.
fa ianao mihaino azy. Amen. Zay ny havatritsika amin'ity andron'io ity. Tsy laza zavatra betsaka fa ampitsary zay amin'ity androndroany ity. Ao anatin'ny zavatra rehetra izay iainantsika, aza variana mijery zay zavatra ivelany. Aza mikaroka zay zavatra ivelany. Tahaka ny Filipo, tahaka ny Tomasy, rehefa nomen'ny Tompo fahazavan-tsainareo rahalahy. Tena nyrehitra mihitsy ny tany anatin'ny fonontany tena nombokazony. Za mamaky an'le soratra, tena lasa ihany ny saiko hoe ahoana ary nataony Jaona tadiavana an'izany zavatra rehetra zany. Nareo hoe tsy mahita an'izany hoe ohatra mitsika ary mamaky an'izy sahirana. I Jaona matadidy an'io 30 taona tao aoriana ny tenenan Jesosy anazy. Dia tadidiny Jaona tsara mihitsy hoe zao ny tenenin Jesosy, dia zao ny tenenin Tomasy, dia zao ny navalin Jesosy anazy, dia ohatran'izao fandeny, dia ohatran'izao fandeny. Satria naniny nitoetra tao am-pony Jaona lay fanambarana, lay teny. Raha mbola mipetraka ao anatintsika io dia mahery isika. Rehefa reraka ianao tsy ampiteny ianao ny dikan'izay. Rehefa matahotra ianao tsy ampiteny ianao ny dikan'izay. Aza mangataka esoriny tahotra fa mangata am'resamiko. Reraka ianao aza mangataka hoe ampaherezo aho. Fa inona ny angatahana? Miresamiko. Marary ianao, miresamiko. Miresafoana, miresamiko. Te andreanao aho. Te ho velona ny any anatiko any. Efa haitsika tsara ny tantaran'ny apôstôly Paoly izay nisy tsilo namelo ny vatany. Fa ny solution avy amin'Andriamanitra, fanambarana mivoaka ny vavany. Zay fotsiny ihany. Hozy ny Deutéronome 4:9, tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olombelona fa ninona? Ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra. Ary ny teny izay aleoko ny vavan'Andriamanitra dia hozy Jesosy, ny teniko izay lazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amin'ny fotoana ianao mandre an Jesosy dia misy fanahy miasa ao anatinao ary misy fiainana mihodina ao anatinao. Raha rera zay fotsiny zany ny zavatra rehetrarehetra isaky mihetsika. Ny devoly zay mantsy le système ozy. Ny devoly mandefa aminao problème dia mandefa aminao vahaolana. Ohatran'izay mifanao ny devoly io ary zay ihany ny anaran'izao tontolo zao. Izy ihany mandefa ny olana dia izy ihany manome vahaolana rehefa avy eo. Misy fikorontanana eo dia izy ihany manome vahaolana dia avy eo izy ny rôle. Tena mahay ka, tena mahay. Nefa izy ihany nanao an'ilay izy. Izy fotoana natsiaro mihitsy tamin'ny fitondrana. Tany aorindrina, tany alolo tany, tsy haiko moa fa na aloha na aorina. Izay ilay resaka plaque d'immatriculation. Talohan'izy iny nisy zavatra efa nikotrakotrana ny etsiketsika. Ina nataon-dralahy, alefa amin'ny problème. Tsy maintsy atao maintimainty daholo ny plaque d'immatriculation. Korotana daholo indray vahoaka rehetra. Adino hatramin'ilay problème teo aloha fa plaque d'immatriculation indray aloha ny problème. Ohatran'izay zavatra ataon'ny devoly. Misy problème alefany dia misy vahaolana arantiny aminao. Arantiny sy asehony. Le problème tsy problème akory ny eto amin'ny sahedeny. Le voankazo teo voan'ny safa foroniny le problème, tena problème mihitsy ny ty zavatra manjoanareo ty. Nareo hoe mba tena hoe eto amin'ny sahedena. Io ingeny tsara indrindra. Tena tsy azoko mihitsy Andriamanitra. Hoe fatinareo tsy maty zany nareo, tsy maty nareo raha mihinana anareo mitovy amin'Andriamanitra ihany ianareo. Foroniny le problème dia foroniny le solution. Dia izay ihany koa zavatra manjoantsika io, foroniny problème. Izy manetsiketsika ny zavatra rehetrarehetra any hampiakatra vidim-piainana. Dia meny anao solution avy eo. Inona solution? Ndana miasa misimisy e. Sy ndana manao an'izao, ndana manao an'izao, ndana manao an'izao. Dia rehefa ranofo ny olona, dia lasa roboka sy miditra ao anatin'izany système ny devoly izany. Fa rehefa araka ny fanahy ny olona, tonga ny problème fa izy miaino an'Andriamanitra. Tonga ny aretina, mbola miaino an'Andriamanitra indray izy. Matsiaro mihitsy ny ako ny teny, nisy fotoana ao anatin'ny sotramasinao Davida tena isaky ny ze andeha hanafika. Zao mihitsy ny teniny miaramilany, mora ho antsika ny mihinana an'ireo. Ndao andeha. Hozy izy Davida, mety mora fijerinareo azy fa ndao amin'ny tany alohan'ny tenin'i Jehovah. Dia lasa izy manontany an'i Jehovah, inona ny sitraponao Jehovah? Dia lasa ry zareo manafika. Tsy akka mihetsika inona ny sitraponao Jehovah?
misy fotoana mahita problema eo mpiainonan Jehovah fa lasa miditra ao anaty izy foana. Tahaka an'izay ihany koa tsika tsy masakana ny olana, tsika tsy masakana ny problema. Zay manjoa an'izao tontolo zao mety anjoa atsika, tsy fampitahorana zany fa fampiomanana atsika. Amena. Zay mitranga amin'izao tontolo zao mety mitranga amintsika. Zany mihitsy ny tenenin Jesosy. Aza matahotra ozy izy. Any zavatra rehetra mety mitranga, any zavatra rehetra mety miseho, aza matahotra ny amin'izany. Raha eo za mangataka aminao tsy ny ampiala azy eto amin'izao tontolo zao, fa maninona? Miaro azy amin'ilay ratsy. Ny fihetsiketsehana rehetra tsy maintsy misy daholo. Tonga fetim-pirenena zao tsy maintsy asiana podium, tsy manana ninina contre ny podium, ohatra zany resaka zany. Dia tsy manana ninina mikasika ny fitondrana, fa ohatra zany resako anao zany. Fa rehefa misy ny podium, variana daholo aloha ny olona. Ateny ny vidim-piainana, ateny ny telestage, ateny zay rehetra tsy mety fa ao aloha. Ao. Dia zay mitsy système mandevoly. Alefa ny olana, adino daholo ny ambiny rehetra. Adino hatramin'ny aino an'Andriamanitra. Lasa lalo-dalovana ny sofina tsy maheno intsony. Dia zany olona be dia be pino, mpivavaka, zanak'Andriamanitra. Fa lasa varena sy mirona miara-mirona amin'izao tontolo zao io. Fa zasenao anatin'izany, mila mailitsika dia mila mijery ao anatin'izao zavatra zao. Zay iain'ny Tompo. Tsy mijery fisamboaravoaran'ny rano fa miaino an Jesosy. Jesosy mandeha ambony tafio-drivotra, tsy taitra mihitsy izy. Mandeha somatsara. Ohatrany hoe mandeha siman reny izy mandeha le izy. Tena azonao an-tsainy zany, tena tonga dia hoe inona kiny rarahiko fa dia eo mbo somatsara. Hitanao le izy. Zany mihitsy ange le système. Zany ingy ny ambaran'ny soratra masina noho ny firondron'ny ranobe ingy mangatsika fitiavany maro e. Hereraka ny fon'ny olona eo mpiandrasana an'izay zavatra ho avy e. Inona indray no avy ao ambadika ty? Ahoana indray ny zavatra hitranga ao ambadika zao? Tonga daholo ty fahoriana rehetrarehetra ty. Fa zasenao afaka nijoro dia afaka ny andeha tahaka an Jesosy. Satria maninona? Satria tsika miaino azy. Miaino azy. Rehefa tonga ty am-piangonana ianao ny zava-dehibe aty, dia ny maheno azy aloha voalohany indrindra. Raha vao tsy maheno azy, dia ohatrany tsy nankaty. Tsara be le fiarahantsika, amen. Tsara be le fampiresaka, fampizara sy sisa. Fa na miresaka ireo lahy sy anabavy ireo ary afaka maheno azy ianao. Amen. Azonao ve zany? Zay ny ampahatonga antsika fampizara foana. Satria tsy voatery avy aty amiko foana ny resahan'ny Tompo aminao. Zany fanesorana izay mety ho avonavim-poko sy fieverako zavatra. Mety andona ny foko sy ny any anatiko zany zary havan'andre mandeha rehefa mivavaka. Tsisy niditra tamin'ny loko ny tenen'ny pasteur. Fa zao no ny farana nisy anabavy ny resaka tamiko. Mba toana kely ihany ny natao fo hoe tsisy niditra tamin'ny lohanao zany zay nambarako. Fa esorina ny amiko mihitsy ilay fieveran-tena ho zavatra sy fieveran-tena ho maninona dia Andriamanitra ny tompo ho zavatra rehetra dia izy mampiresaka sy mampiteny zay tiany lazainy. Ary ianao mila misokatra ny sofinao dia miaino. Iaino anao indray aho. Rehefa iaino toriteny ianao, tsy iaino toriteny fa iaino an Jesosy. Rehefa maka baiboly, iaino an Jesosy aho mpamakina Tompo, miresaha amiko ianao, amaky ny bokin'ny Jaona voalohany, miresaha amiko ianao, tsy tiako vaky teny fotsiny vakiako. Tsy tiako soratra fotsiny vovako, fa tiako vovanginy any anatiko any. Te halala ny ray aho, te hafantatra ny ray aho sy Jesosy izay ny rainy. Dia avy mamaky baiboly ianao, azonao ny aino. Velona fananao, faly ianao. Na miresaka amin'olona ary ianao tsy tahaka ny nanomboanao no ivoahanao. Fa tena hafa mihitsy ny henonao. Zay ny atao hoe fifandraisana, zay ny atao hoe fiarahana amin'ny Tompo. Amen. Ataontsika hitsangana dia hivavaka ankehitriny. Tao anatin'izay minitra vitsivitsy maromaro izay dia inona ny kasihan'ny Tompo anao? Zay resahana amin'ny androany. Zay resahana amin'ny androany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora,
eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto